ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. famirava antsika ry avako malalatra ity alarobia fa fito ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny mpanjaka. Mpanjaka voalohany toko faharoa, mpanjaka voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tompotra ny andro ahafatesan'i Davida dia nandidy an'i Solomona zanany lahy izy hoe izao efa andeha amin'ny lalaka lehan'ny tany rehetra, koa maherezy ianao ary misy ho lehilahy. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana, handehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony araka ny voasoratra amin'ny lalàn'i Mosesy, mba ataonao lavorary avokoa izay rehetra ataonao sy izay rehetra alehanao, mba ahatanterahan'i Jehovah ny teny izay nilazainy hoe raha ny taranakao hitandrina ny alehany ka andeha eo anatrehako amin'ny fahamarinana, amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra ho izy, dia tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Ny Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Davida eto izay efa andehany amin'ny lalaka lehan'ny tany rehetra, zany hoe efa hizotra ho any amin'ny fahalehibiazana ka makany amin'ny fahafatesana, dia manafatra an'i Solomona zanany izay hanjaka handimby azy. Ny afatra Davida tsy dia afatra mety ho fanoantsika olombelona loatra ny amin'ny hoe reto avy ny fananantsika, zao no tokony atao sy ny sisa rehetra, tsy izay. Fa ny afatra Davida dia afatra ara-panahy. Afatra ara-panahy hoe tandremo ny didin'Andriamanitra, tandremo ny fivavahana. Matetika rehefa manafatra mahita olon-dehibe na mifanerasera amina olon-dehibe na mifanerasera amin'ny ray aman-dreny isika dia matetika manafatra ny ray aman-dreny. Fa indraindray ny afatra ara-panahy avela amin'ny taranaka indrindra no tsy voalaza. Fa indraindray ny afatra ara-materielina mety voalaza hoe jereo ny tanimbarinsika renanina, jereo ny tanimbolontsika renanina, jereo ny vola ria, jereo ny fahasandrazana, jereo ny mety ho vita daholo zany afatra rehetra zany. Fa ny afatra ny amin'ny hoe tazonya ny finoana, mitoera amin'ny didin'Andriamanitra, zay indraindray tsy voalaza. Ary na voalaza raha indraindray tsy tadidina ireo zay anafara. Eto Davida dia manafatra amin'ny janany dia ny afatra matanjaka teneniny eo dia ny hoe tandremo tsara ny lalan'Andriamanitra, tandremo ny lalàn'Andriamanitra, tandremo ny didin'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra. Zay ihany. Revako eto Davida dia manao zany teny mavesa-danja zany. Ny soratra masina dia manazava any amin'ny bokin'ny Exodosy toko faharoapolo fa ny lalàna dia zavatra tsara nomen'Andriamanitra, don zavatra fanomezana tsara nomen'Andriamanitra ny lalàna. Tsy hoe zioga akory ny lalàna, tsy hoe enta mavesatra ny lalàna, fa amin'ny fomba hijeren'Andriamanitra azy ary zay tian'Andriamanitra hijerentsika ny lalàna dia izao fanomezan'Andriamanitra tsara ny lalàna. Nahoana ny tsara ny lalàna? Ny antony hoe nanomezan'Andriamanitra ny lalàna ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie na ny bokin'ny Exodosy na ny Tora Ray Manontolo dia raha voatsio ny lalàna dia miverina any amin'ilay chaos na any amin'ilay faharavana sy fahafoanana mihitsy ny olombelona. Ny lalàna zany dia tsy hoe didin'Andriamanitra ka tokony ho tandremana, zay mazava, fa ny antony mahatokony ho tandremana an'io dia izao fanomezana tsara ka mahatonga ny fiarahamonina, mahatonga antsika tsy ho latsaka ao anatin'ny faharavana.
vao ndresantsika omaly na ny avakomaly ny hoe tenin'ny paoly manao hoe lasa mifandramatra sy mifampihinana ingay ianareo raha vo tsy eo lay lalàna ny fitiavana. Ary izay ny dikany hoe ny lalàna ny antony lalàna ny men'andriamanitra de zao lalana sy fiainana sy fitahiana. Raha vo miala am'lay lalàna de zao lay ny fahotana sy lay faharatsiana tafiditra amin'ny tontolo zao dia mahatonga faharavana, ka raha vo tsy eo iny lalàna iny dia manjaka lay faharavana. No zany de fitiavana ny antony lalàna. Indraindray isika malagasy ohatra na ny fiarahamonina ankehitriny de mijery ny lalàna amin'ny lafiny hoe eta mavesatra na amin'ny lafiny hoe zavatra tsy maintsy atao. Marina fa ny lalàna de obligation zavatra tsy maintsy atao, fa tsy de tena zay loatra ny dikany voalohany. Fa ny dikany voalohany de ny hoe raha ity lalany ty na ity lalàny ty no andehananao de milaminy ianao, de mirindra ny fiainana, de tsy misy korontana, de tsy miverina ao anatin'ny kahoana ao anatin'ny faharavana sy ny korontana ny fiarahamonina raha ity lalany ity. Ny dikan'izany ny dikany hoe tora de hoe ity ny lalana ka andehana, ity izorana de mahita fiainana ianao, zay le lalàna. Fa itsika vanim-potoana ankehitriny itsika indrindra itsika malagasy amin'ny vanim-potoana ankehitriny de ndraindray mihevitra ny lalàna ho zavatra ataontsika hoe mety eta mavesatra. Ny antony io dia satria ny kolotsaintsika malagasy, ny kolotsaintsika malagasy de ny antsoina hoe lalàna de fampahafantarana ny zavatra tsy atao, tsy azo atao amin'ny fiarahamonina zay mety ho mahazatra indrindrindrindra de ny hoe ohatra tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany de matetika ny lalàna de ny hoe fampahafantarana ny zavatra tsy azo atao. Hatrany amin'ny kolotsaina malagasy nentim-paharazana teo koa io de ny hoe ny antsoina hoe lalàna de fampahafantarana ny zavatra tsy tokony atao. Dia amintsika ny antsoina hoe lalàn'Andriamanitra dia fampahafantarana hoe reto ny interdit na reto ny zavatra tsy tokony atao. Ary ndraindray ara na ny filazantsara aza dia everitsika hoe ny mitory ny filazantsara de mitory ny zavatra tsy tokony atao hoe fampahafantarana ny olona ny tsy tokony atao. Ary ndraindray aza na ny tory teny na ny filazantsara na hoe ny mitory filazantsara dia mampahafantatra ny olona ny hoe tsy tokony atao. Zay tsy zay mihitsy ny politikan'Andriamanitra na ny fijerin'Andriamanitra. Ny filazantsara tsy mitanisany tsy tokony atao ny voalohany, na ny lalàn'Andriamanitra tsy hoe mahamaika an'Andriamanitra tsy mitantara ny tsy tokony atao, fa ny tsy tokony atao fefy, fa ny tantarain'Andriamanitra de ny tokony atao. Itsika zany dia mahamaika an'Andriamanitra de ny mampahafantara atsika ny tokony atao. Ary zay ny tena dikany mahatonga ny Davida miteny manao hoe ny lalany alohan'ny itenenina ny lalàny. Hoy izy manao hoe andehananao amin'ny lalany iny lay tokony atao sy hitandremanao ny lalàny iny lay tsy tokony atao. Zany hoe ny amin'ny Davida de zao ny voalohany antony nanomezan'Andriamanitra ny sitrapony dia ahafantaratsika aloha ny tokony atao. Zay ny antsoina hoe lalany. Rehefa aveo fampahafantarana ny tsy tokony atao. No zany ny lalàn'Andriamanitra amin'ny Torah de sady mampahafantatra atsika ny tokony atao no mampahafantatra atsika ny tsy tokony atao. Ary izay ny tokony ho toetsaina mahafanomezana azy, mahasarobidy azy, satria fahazavan-tsaina mampahafantatra atsika ny tokony atao, ny devoir, ny zavatra miandry atsika, ny andraikitsika sy ny tsy tokony atao. Ndraindray mantsy variana mijery ny tsy tokony atao tsika, fantatsika fa raha misy olona mahafantatra ny tsy tokony atao de very izy. Hoe inona ny antsoina hoe kristiana? Ny kristianina de olona mahafantatra ny tsy tokony atao fotsiny de diso tanteraka mihitsy. Raha misy olona teneninao hoe mandeha any anao manketo miala eto am-botately mandeha mangidy mankany an-tany mena ka mpahafantarina azy ny tsy tokony ho alehany, hoe miala eto am-botately anao de mivoaka ny vavahady io dia aza mena atsimo, de mandeha kelikely anao de aza meka andrefana, de mandeha kelikely anao de mahitsy anao de aza mena avaratra, rehefa kelikely anao de mahita lalana mahitsy de zao aza meka vy, de mandeha kelikely anao de mahitsy de aza meka vanana de tonga ianao. De mazava ho azy vao tsy tonga mihitsy izy. Tsy tonga izy satria
tsy ny fahafantarana ny tsy tokony atao ny zava-dehibe fa alohany fahafantarana ny tsy tokony atao de ny tokony atao aloha ary rehefa fantatra ny tokony atao lay lalana andehanana zany de misy fefy kosa amin'iny lalana andehanana iny indray le tsy tokony atao dikan'izany tsy afa-misaraka mihitsy ny fahafantarana ny tokony atao ny lalana sy ny fahafantarana ny tsy tokony atao ny lalàna zay raha azo ilazana azy ary de zay mahasambatra atsika zay mahaendry ny kristianina satria sady mahafantatra ny tokony atao izy ary mahafantatra koa ny fetra tsy tokony atao de tonga am'lay tanjona tika tongafany zay mahadao an'lay lalàna zay mahatonga lalàna ho fifaliana fa raha ohatra ka ny tsy tokony atao fotsiny fantatra dia io mahatonga atsika miopefy lava te ioatra hoe atao ve le fefy no hitanao fa tsy lay lalana lay tsy tokony atao zany de te hitsambikina mandrakariva ny fefy io te iopefy mandrakariva revako eto any de sarobidy ny lalàna sangy noho ny manofo ny olona nefa ho paoly noho ny manofo ny olona nefany de zao tsy azony olona ary ilay lalàna paoly de manao hoe zange niezaka araka ny lalàna nanaraka ny io lalàna io ary io lalàna io de zao nitondra tany amin'ny famonoana olona satria paoly dia tamin'ny anaran'ny lalàna jiosy tamin'ny anaran'ny tora de nahavita namono any Stefanina na nampamono any Stefanina nahavita nanentsika ny fiangonana noho ny tsy fahalalako paoly zany hoe paoly zany de manazava manao hoe sarobidy io lalàna ny men'Andriamanitra io fa izao koa nefany noho ny mahampanotady izao tsy azoko io lalàna io aza ary ndraindray mitondra ahy any amin'ny fahafatesana iny nahoana no mitondra zany amin'ny fahafatesana satria lay lalàna de zao ny sarahan'ny paoly tamin'ny fitiavana ny sarahiny paoly tamin'ny fitiavana fa nataony toy ny zioka nataony toy ny zavatra tsy maintsy atao ary nampiasainy tamin'ny fitiavana ny tenany sy ny voninahiny nevako mamaky ny manafatra tsara zany Solomona eto manafatra ny Solomona ny David eto anaka tandremo ny lalàn'Andriamanitra tandremo ny lalàn'Andriamanitra tandremo ny lalàn'Andriamanitra tandremo ny lalàn'Andriamanitra tandremo ny didin'Andriamanitra tandremo ny fitsipik'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ao amin'ny Torah de zao eo amin'ny 100 ny lalàna ao amin'ny Torah de fampahafantarana ny zavatra tokony atao ny zavatra miandry atsika azay raha teo ny lalàna raha mamaky ny tovetry fantatro ny loi de finance ianao tsy zany angety sy hoe tsy fampahafantarana ny tsy tokony atao hoe fa fahampahafantarana hoe zao ny tokony atao zao ny fandaniana tokony atao fa ny 300 isanjato ihany na ny 5 isanjato raha be indrindra no fandrarana iloza atsika zay efa nazavana izay fa izao paoly any de manazava amin'ity raha tsy rena amin'ny soratra masina testamenta vaovao zao soratra masina ihany manazava ny soratra masina dia manazava ny mahazava-dehibe ny lalàna nahoany David eto ny tena manazava manao entikentsikla mihitsy hoe tandremo anaky io lalàna io didin'Andriamanitra io de ny dikany de zao satria io ny miaro ny Solomona io ny miaro ny fiarahamonina io ny miaro ny fanjakana io ny miaro ny mpiarabelona io ny miaro ny olona tsy angirifiry io ny rehefa misy ny lalàna hitondra olona ianao ozy mantsy ny Solomona de zao atandremo tsara ny didin'Andriamanitra fa io ny miaro ny fiarahamonina ratsy zany de zao simby io fiarahamonina io ary eo no azavain'ny Paoly manokana ny fifandraisany antsoina hoe lalàna sy finoana raha ohatra ka mbola tsy ao amin'ny finoana aho Paoly de zao zava-dehibe amiko mihitsy io lalàna io fa rehefa ao amin'ny finoana de zao Paoly tsy zava-dehibe amiko tsony io lalàna io tsy zava-dehibe tsony io vakitsika le pitilohan'ny Galatiana de miteny azany Paoly manao hoe fony za mbola tsy tao amin'ny finoana de nitopoko mihitsy io lalàna io fa rehefa ao amin'ny finoana am'izay de zao tsy zava-dehibe amiko tsony io lalàna io aray ohatra tsika raha mbola tsy kristianina ianao de zao ao anatin'ny fiarahamonina tsotra misy anao to hoe tsy kristiana ianao de zao ny lalàna de mampianatra anao hanaja ny namanao hanaja ny fananany hanaja ny aja mamboninahany hanaja izay maizy azy ny lalànany mo manery anao na mitaizanao hiaro hanaja ny mpiarabelona aminao hanaja ny soiombonana fa izao rehefa ao amin'ny finoana kosa ianao mino an' Jesoa nandray ny famelan-keloka de zao ny lalàna mifehinao de zao tiavo ny namanao tahaka ny tenanao dia
lasa ilay fitiavanao ny namanao, lay finoanao zany nanjary nahatonga toetrana ho tiany namana, ka rehefa tia namana ianao de tsy ny lalàna tsony ny manery anao manao hoe aza simbana ny fananany namanao, aza simbana ny voninahiny, aza simbana ny maha izy azy. Zany zavatra any dia kely raha oarina amin'ny zavatra miandriny amin'ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Am'izay fotoan'izay le fitiavana hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao lehibe lavitra no lay respect tadiavin'ny lalàna na re fanajana tadiavin'ny lalàna. Ny olona miaina amin'ny finoana zany, ny olona ao amin'ny finoana zany de zao manao digana lehibe lavitra noho n'izay digana takin'ny lalàna. Lalàna tsotra ao anatin'ny fiarahamonina de manao hoe mifanaja, fa ny lalàna kristianina de manao hoe tiaviny namanao tahaka ny tenanao. Ary Paoly ara de mbola manazava manao hoe aoka anao samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany avy. De izao ny lalàna rehetra zay mikasika ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona dia voafono na voafitina ao anatin'le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Rehefa tia ny namanao tahaka ny tenanao ianao de zao tsy tsiritra, tsy angalatra, tsy amo sy ny sisa rehetra satria tianao tahaka ny tenanao izy. Azay mahatonga ny Paoly miteny hoe ho an'ny olona manana finoana nge mazava ho azy tsy ilay lalàm-piarahamonina koa ro sahantsika io, tsy ilay lalàna ny fokotany na lalàna ny fiarahamonina, tsy ino ro sahantsika io, fa lay lalàna lay lalàna amin'ny lafiny spirituel, amin'ny lafiny ara-panahy, ilay lalàna tenenin'ny baiboly hoe raha vantany vao miaina ny fiaina kristiana ianao de zao fantatrao ny lalàna lehibe nohony zay tia izay miaina ny fitiavana ho Paoly zay tia ny namany de efa mahatanteraka lalàna satria lay fitiavana ny manery anao. Jero tsara zaka io izy rehefa niona tamin'i Jesosy zaka io de manao hoe ny atsasaka ny fananako rangaha omeko an'ny malahelo, ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny tsirariny onerako avy efa teny. Tonga ho azy lay fitiavana ary lasa lehibe lavitra ny vitan'lay fitiavana no lay lalàna hoe fanajana fotsiny. Zay mahatonga ny hoe sarobidy ny lalàna, fa sarobidy mihoatra lavitra noho zany ny finoana. Ny finoana zany zay nentin'i Jesoa nahatonga antsika nahatanteraka ny lalàna. Diso ny olona mieritreritra manao hoe aika rehefa tonga ny finoana dia tsy ilaina intsony ny lalàna. Tsy zay, ataovy hoe manana roanjato ariary ianao any aminao. Ny olona ny lalàna ataovy hoe ariary zato ary ny finoana ataovy hoe roanjato. Mazava ho azy ao anatin'ilay ariary zato tsy misy roanjato, fa ao anatin'ny roanjato misy ariary zato. Zany hoe ao anatin'ny finoana de misy, ao anatin'ny finoana sy ny fitiavana zany amaha kristianina de misy ny fahatanterahany lalàna. Fa lay lalàna fotsiny ho Paoly tsy mahavita ary tsy mahavonjy satria tsy isy finoana tsy isy fitiavana. Satria zao ho Paoly de zao tahaka n'ilay hoe ariary zato ny taty amiko, fa izao ny zavatra nefa roanjato. Fa ny kristianina kosa aty amin'ny andron'i Jesoa de efa lay roanjato ao anatin'lay roanjato misy ariary zato. Zavatra pratika tahaka zany. Afaka malala zava-dehibe zany ny fahatakarantsika fa ny lalàna de mitaizantsika. Tiana ny lalàna. Fa izao ao anatin'io lalàna io raha tsy eo ny fitiavana, raha tsy eo ny finoanan'i Jesoa de manjary manimba ndray azy izy. Tahak'izay niaina ny Galatiana ny tenin'ny Paoly manao hoe ry Galatiana tala. Fa iza ndray ny mahatonga anareo manompo an'io lalàna io. Tsy kristianina natao hanompo lalàna isika, fa kristianina natao hanompo an'i Jesoa. Ary ny olona manompo an'i Jesoa sy miaina amin'ny fitiavana de manao loatra lavitra noho n'izay tadiavin'ny lalàna. Zay mahatonga ny kristianina ohatra hoe asa ohatra ny fahafolon-karena. Ny kristianina nge tsy voatery nanao fahafolon-karena, tsy nanao lalàna mihitsy ny kristianina. Amin'ny andron'ny Calvin hoe tsy maintsy manao fahafolon-karena ianao. Fa be dehibe ny kristianina manao mihoatra noho ny ampahafolony, be dehibe. Ny jiosy no manao hoe ampahafolon-karena, fa Jesosy sady tsy nitaky ampahafolon-karena, Calvin tsy nitaky ampahafolon-karena, Paoly tsy nitaky ampahafolon-karena. Tsy hoe tsy manao ampahafolo ny kristianina ny dikan'izany, fa manao mihoatra noho zany aza ny kristianina. Satria amin'ny kristianina de izao izay rehetra anao de atolotra ao an'Andriamanitra. Misy ny tonga anao any am-piangonana ataonao rakitra, ataonao adidy, ataonao ho famonjenany ho fanaovana tilikambo, ho fanaovana asa fitoerana filazantsara. Misy ny tonga anao any am-piangonana, mety ampahafolony iny.
mety ampahadiminy iny, mety atsasany iny, mety izy manontolo iny, fa misy kosa nefa ny tonga anao fa nandoavanao facture ny jirama, nandoavanao saram-pianarany mpianatra, fa tsy hoe zay tsy tonganao any am-piangonana akory dia tsy nataonao an'Andriamanitra, tena nataonao an'Andriamanitra ihany ko iny, fa nentina nanaovana fanimpona hoe ity dia anaovako fanimpona ny tokantrano, ity dia ikarakarako ny fianarana zanako, fa tsy hoe rehefa ikarakarana ny saram-pianarany mpianatra, nandoavana facture, nandoavana telefona de zao tsy natao an'Andriamanitra, tena natao an'Andriamanitra ihany ko iny, saingy misy ny natao any am-piangonana, fa misy kosa natao hoety nanaovana ny asa hafa ao anatin'ny fiarahamonina, saingy samy natolotra ao an'Andriamanitra. Ny dikany hoe natolotra ao an'Andriamanitra de zao lay manontolo de zao ny toe-tsaina hitantanana azy de atao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe nentinao nandeha ny loka tery zany le vola, na nentinao nanaovana tsy fantatro loka teny amin'ny casino sa raha izay de tsy sitrapon'Andriamanitra, fa hoe ity ara ny manontolo Andriamanitra atoloko anao, ny fananako rehetra de atolotro anao, ka izao ny fitantanako azy de ataoko mifanaraka amin'ny sitraponao zay mahafaly aminao. Misy amin'izy ireo hoentina anaovana ny asanao any amin'ny fiangonana, amin'ny tempoly, raha tadiavinao daholo ny rehetra hoentiko any izy. Misy kosa ny tsy tongako any fa entiko mikarakara ty de tataniko araka ny sitraponao. Izany de lalàn'ny fitiavana, tsy azo anaovana fitsipika izany, tsy nanao an'izany ho fitsipika mihitsy ny fiangonana, hoe andeha aka ny fiche de paix andrakoto de hoe aptiny ampahafolony de ifampitaky fiche de paix am-baravaram-piangonana ny mpiangona hoe ary nanao to tsy ampahafolony nalefanao, nanao to atsasany, tsy zay. Raha izay dia zay le resantsika hoe lay lalàna fotsiny, fa ny finoana de zao mampatonga ny olona mahavita mihoatra noho zany, na ny tena ny aza, ny fotoana, ny fananany, ny fitiavana, manjary manao lehibe noho zany izy. Zay no mahatonga antsika miteny hoe ny finoana sy ny fitiavana lehibe lavitra no lay lalàna. Fa rehefa raha ohatra kosa misy fotoana eo amin'ny fiainako za kristianina, misy fotoana hoe tsy voatery mipetraka amin'ny finoana foana nge zahay, tsy voatery mipetraka amin'ny fitiavana foana nge zahay, misy fotoana menjera ohatra, na misy fotoana ianao menjera hoe tena manomboka tezitra be aho zany de miala lay finoana, za tena tezitra be mihitsy, na hoe misy fotoana olombelona ianao de misy fotoana tena zazana tsy totsony de mety miala ao anatinao koa le tsy miala tanteraka, mety misy fahasorenana, de am'izay fotoana zay le lalàna eo nefany, zany hoe rehefa tsy eo tsony lay finoana de zao eo lay lalàna kosa no mitevana hoe tsy maintsy manajo ianao, zay mahafefy azy. Ary ianao to tezitra be no zany, na tezitra be ianao tsy eo tsony lay fitiavana de zao tsy mahazo miteniteny foana ianao, satria zay le lalàna. Am'izay fotoana zay le lalàna tepitaika, tsy hoe foana lay lalàna fa eo mandrakariva lay lalàna. Afaka malala engany anao tiany lalàna, engany ianao ho faly amin'ny lalàna omen'Andriamanitra, ary engany ianao anaja fa zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra, nanomezan'Andriamanitra antsika ny lalàna, fa mihoatra noho zany ny finoana. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny lalàna zay nomenao anay de lalàna ny fitiavana anao, fitiavanamana izay mampianatra anay koa hitondra tena tsara. Dia mampianara anay Jesoa mba andeha araka ny sitraponao. Tantano sivimbino zahay ary no fifalianao anay manateraka reny zavatra sainao tanterahana rehetra ireny. Dia am'izay rehetra ataonay dia aoka nana fanetretena sy fifaliana zahay. Atena tian'Andriamanitra zahay, misaotra noho ny fahasalamana, misaotra noho ny heri-tanjaka, misaotra noho ny fahasoavana nomenao anay, dia mametraka ny asanay sy ny fanolorantenanay ambany fitahinao Jesoa zahay fiainan'izahay. Sitran'ireo marary Jesoa, ampaherezy ireo reraka, ireo nomenao fitahina ataovy mahay misaotra anao, ireo mandalo fizahan-toetra amin'ny vanim-potoana ankehitriny, ataovy mahatsiaro fa mpandrisy, ary ataovy mahatsiaro zay rehetra fa tianao, tsy foinao ary tantaninao sy fombinanao. Manjaka tomponay Jesoa, mamaky vaky so herinandro zao hatrany. Amen.